Miarabantsika indray tompoko lasy toko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity ny vaintsika ny lehibe ny vondrona mpamonjy vony eo nivon'ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo amin'ny alalan'ny kolonel Razafy Manakatina. Miarabanao ny fandarana makasitraka. Miaraba fanikenao ivainy eto amin'ity fandarana ity. Miaraba Gineze, miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana ambarao. Mialohan'ny idirantsika amin'ny Antsipiriany mba fariparitanao aloha kolonel zany hoe ohatrohatra ny ahoana zany asa andraikitra mission tanterahany ny vondrona mpamonjy vony zany. Ny vondrona mpamonjy voina eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia miandraikitra ny fanomanana ny olona sy ny fitaovana hoentina mamonjy voina. Manao ny asa famonjena voina, manentana ihany koa ny olona amin'ny fisorohana ny loza sy ny voina, ary ny farany dia ny manome tanana amin'izay isaka rehetra ataon'ny Tananarivo mandray anjara amin'ny vina zay tanterahany eo amin'ny tanàna zany. Aizavy moa zany ny toerana misy ny mpamonjy voina eto andrenivohitra. Ny toerana misy ny mpamonjy voina dia boriboritany efatra amin'ireo enina amin'izao tsika miteny izao: ny eo Tsaralalàna, ny eny Anosivavaka boriboritany fahaenina, ny eo Analamahitsy boriboritany fahadimy, ary ny eo Andravoahangy boriboritany fahatelo. Ny mpamonjy voina moa dia efa nisy teto amin'ny tanàn'Antananarivo hatramin'ny taona 1970 ary raha 2020 nisan'ny mpamonjy voina tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 2024 izy 500 ary amin'izao tsika miteny izao dia 320 sy 300 nisan'ny mpamonjy voina. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisian'ny vehivavy tao anatiny, ary mitsinjara spesialite maromaro ny ao anatin'ny vondrona. Misy ireo mpitsofoka anaty rano, misy ny amin'ny famonoana afo, misy ny famonjena olona amin'ireny antsoina hoe VSV moa zany fa ambulance fiantsoantsika azy amin'ny andavanandro. Ao anatin'izay hoe andraikitra asa sy mission tanterahanareo zay ny eo amin'ny foibe tsara lalana any ve ny tena hoe mandray ny liantso aloha raha ohatra misy tranga miseho na volana tahaka izany, sa amin'ireo sampan'ireo efa afaka mandray an'izay? Ny fomba fiasa zany eo amin'ny vondrona, ny larana 700 dia mivantana eo Tsaralalàna iny, fa tsy hoe mandefa olona mandeha tongotra zay makany Analamahitsy, fa ny ao ihany dia mamindra ny asa any amin'ireo sampana ireo. Ny zavatra misy manko eto amintsika, mety efa misy trano mahiray ohatra any amin'ny faritra Analamahitsy, dia efa lasa any eny Analamahitsy. Rehefa miantso amin'ny larana 700 zany ny olona sanatry ny vava eo Alarbe misy trano mirehitra, dia ny ao amin'ilay larana 700 no maniraka ny mpamonjy voina makany amin'ireny toeran'ireny. Raha toa ka ilaina ny fanampiana ny fitaovana sy ny olona miasa amin'ilay toerana misy ny firehetana, dia misy ny fandrindrana zany eo anivon'ny vondrona mba hampitombo an'izay. Mifanampy ireo tobo ireo, fa tsy hoe rehefa ny Analamahitsy dia ny Analamahitsy ihany ny ataony, fa ohatra ny tranga teo Beoritsika zao dia teo daholo ankoatra ny von'ny tobo rehetra, ohatra ny hoe Anosivavaka zany no napetraka ho fiandry raha toa ka mbola misy firehetana hafa ihany koa eny amin'ny manodidina. Efa andresaka an'izay fomba fiasa zay ianao kolonel Razafy Manakatina, lehibe ny vondrona mpamonjy voina, inona aloha ny tokony fipetra na fihetsika tokony ataon'ny tokantrano anankiray na toerana iray raha vao miseho ny loza? Raha vao misy loza aloha, indrindra ny firehetana, dia atsoy aloha ny mpamonjy voina dia mandraisa fipetra ianao amin'izay vitanao. Iny moa mahatonga an'izany satria raha efa ianao tsy misy azonao atao intsony vao miantso mpamonjy voina, dia tena arabaky teny ilay teny hoe sasamiandry, tena sasatra ianao satria satrinao mpamonjy voina tonga eo no eo, nefany mandeha amin'ny lalana ny mpamonjy voina, miankina amin'ny lera ny misy ny fitohanana ny fifamoivoizana. Marina fa miara-miasa amin'ny polisy ny mpamonjy voina mba hanafainganana ny fandehanana amin'ireny toerana misy loza ireny. Na izany azy anefany dia fotoana izay ho anao le hiaram-boina mahasasatra anao miandry, fotoana ho an'ilay afo ahafahany mitombo, ary ho an'ny mpamonjy voina dia tsy fotoana aminona afo iny fa fotoana andehanana makany aminao zay miantso, ka hoe atsoy izahay
de manovy anao zay vitanao, matinao le afo. Izy moa tsy ho faly amin'izany na zay mpamonjy voana ary. Ono am'izay le hoe miantso zay zany le olona manana ny vony any loza, efa misy toromarika kely na fepetra atoronareo an'dareo hoe am'izay sa hoe tonga de hoe tonga avy nareo aty fotsiny ozy izy le olona de hoe ho avy zay sa hoe ohatrany ny antso vonjy voalohany aloha miantso ianao tenenao hoe iza aiza inona le mirehatra, misy olona ve mila vonjena ao anatin'ilay izy sa tsy misy olona, nisy olona naratra ve sa tsy nisy naratra. Ireo aloha ny fanontaniana voalohany mipetraka. Miankina amin'ilay zavatra mitrangy eo amin'izay ny isian'izay toromarika izay, fa misy tokoa ny toromarika atao. Na dia ihany koa hoe any amin'ny elakelan-trano be any ny toerana misy anao, ohatra hoe any amin'ny 400 metatra miala ny lalana, dia misy fifandaminana ahafahana mahalala hoe aiza ho aiza le toerana. Mbola mamerina miantso anao ihany ary ny mpamonjy voina hoe aiza ho aiza tsara le toerana teo, satria raha antsika malala ny tanànantsika misy ny lala ny tanàna na trano fonenana lavitra ny arabe. Mahafantatra ny Antananarivo ny mpamonjy voina fa tsy halala ny elakela-trano rehetra ka hoe tsy ho diso varavarana raha ho any aminao. Ny firetana nefany mila hafainganana no manao an'izay. Marina fa mirahina be isika eny amin'ny tanàna rehetra eny mifanampy amin'ny famonjena hafa, fa ny laram-pahamehana ihany koa ny miantso ny mpamonjy voina. Ny fifanomezana toromarika dia miankina amin'ny zava-misy fa misy tokoa izay zavatra izay. Fa ny ataontsika voalohany aloha dia manafohy ny fotoana hatongavan'ny mpamonjy voina eny. Ono ao anatin'izay fomba fiasa hatrany inon'ireo karazana fahasarotana samihafa sedrainareo manomboka miainga eo tsara lalàna para-patongany amin'ilay toerana ny fampiherinazy. Ny fahasarotana aloha zany 20% ny antso tonga mpamonjy voina dia efa nany anina daholo aloha. Iny mba miangavitsika rehetra mba ho tonga izany hoe asa ny ety atao ty. Misy ny manao azy, misy moa zany ny mpivarotra telefona raha manandrana hoe mandeha ve le izy dia miantso izy. Fa ny asarotana dia manomboka amin'ilay hoe voaray le antso miainga izay. Ny atongavana eny aloha zany lalana iny. Ny faharoa dia ny fiatrehana ny zava-misy. Ny tanànantsika nisy vanim-potoana ny tombony amin'izay mampety antsika, fa tsy nitsinjo an'ilay fiarovana ny fananana sy ny fifampiarovana, satria ny elanelan'ny trano dia sady miaro ny fahasalamana fa indrindra koa miaro amin'ny fiparitahan'ny afo. Eto amintsika ny zavatra misy dia ny afo ao amin'ilay trano ao ambadika izay tena hoe mifanolotra vodorindrina, fa dia efa miray vodorindrina mihitsy ary moa fa tsy mifanolotra, dia mety hivadika ato amin'ilay trano ao amin'ny ilany. Ireny zany dia asarotana. Ny elakela-trano terany ny elakela-trano eto amintsika na nitondrana an'ilay tuyau miditra makany ary indraindray tena eny ambony tafo ny mandeha. Any ambony tafo-trano ny mpamonjy voina mitondra an'ilay tuyau iny mba hahatonga an'ilay izy tonga aingana any amin'ilay toerana, zany hoe isan-karazany ny asarotana. Raha ny fanalana ny asarotana dia miezaka avy amintsika tsirairay hoe rehefa manao trano amin'izao, ho anareo izay mbola mieritreritra anao trano mba eritrereto ihany raha tianao mirehatra dia ahoana ny atao. Mila elanelana ianao, mila varavarakely malalaka ianao, zany hoe raha manao varavarakely ianao dia tokony ho avy 2.5 metatra toradrony tokony ho abehan'ny varavarakely raha ny toromarika ny soratra teo aloha teto Madagasikara. Amin'izao be dia be ny karazana varavarakely, fa raha tsy maintsy misy olona avotana ao an-tranonao dia ahoana ny idiran'ilay mpamonjy voina amin'ny varavarakely blitika kely antsika eo, na ahoana ny amoahana an'ilay olona amin'ny varavarakely eo. Tsy maintsy hiteraka fahasimbany zay na sanatria ny vava koa mety tsy ho vita le asa raha tsy ravana ny rindrina. Zavatra ohatran'izany zany no mila eritreretintsika amin'ilay asarotana hoe io tontolo misy antsika io amin'izy iainantsika andavanandro io ary efa manahirana antsika. Dia ahoana rehefa misy loza? Any amin'ny resaka tao-trano, architecture sy ny fanajariana ny tanàna sy ny toerana teto moa efa hatramin'izay moa zany zay ny olana nyresanao zay kolonel, fa ny anampiko an'izay koa hoe manona ny inona filazan'ilay bouche d'incendie. Ny bouche d'incendie moa ny eto amintsika aloha ny mahafaly ny milaza fa amin'ireo bouche d'incendie misy dia 570 isan-jato amin'izy ireny dia mandeha ny bouche d'incendie eto amintsika. Indro kely dia ity
tsy ny tanàna rehetra misy eto amintsika no misy poste incendie. Inona ny vahaolana dia ny fitandremantsika aloha, fitandremana, satria iny afahana misoroka ny afo voalohany. Rehefa tsisy ny afo dia mandresitsika, satria tsy atahorana aloha zany no may, tsy atahorana ihany koa ny aina ho sendran'ny loza amin'izay noho ny afo aloha. Aorianan'izay dia le fifampiantsoana ny resahako teo. Raha mahita fiaingana afo ianao, atsofin'ny mpamonjy voina amin'ny laharana 720. Ya, zay ny resaka an-trano, fa aty amin'ny resaka le misy an'le hoe azo tokony azerana, ahina enjera, nareo ve no mandray andraikitra avy hatrany raha mahita an'ireny any anivona tanànan'olona na tokantranon'olona, akoatran'ny hoe efa andraikitry ny komina ny ety an-dalambe, sa hoe le olona no teny ety aminareo ohatrotrany ahoana zany ny fandrindrana n'izay fomba fiasa? Ny marina aloha zany ny mpamonjy voina 320 sy 700 amin'izao. Tanànantsika 720 kilometatra toradroa misy atsika ato rota pitrisa nisy atsika. Nisy any trano eto Antananarivo eo amin'ny 200 tapitrisa raha tsy diso zay. Tsy ho ary ho hita daholy. Raha ovakely ary fitenenako azy mirehare loatra raha miteny hoe hitanay daholy ny rehetrarehetra, fa mangataka atsika, satria ny loza mety anjoantsika dia eny amin'ny toerana fandehanantsika sy eny amin'ny tanànantsika eny, mba lazao ny mpamonjy voina. Ampitao le izy hoe aty aminay aty misy zavatra mampiaya, mba hasivo maso kely. Raha ohatra ka ny olona mifanolobodorindrina aminao na le mizara fefy aminao misy zavatra ahinao ho avy aty aminao le izy, raha sanatriny vava tsy afaka mifampiresaka nareo, dia lazao ny mpamonjy voina na lazao ny tanàna Antananarivo hoe mba misy zavatra mampiayatsy amin'le olona monina ao ambady ako ahiko ho avy aty amiko aty, satria ny fisorohana ny loza no afahantsika misoroka azy, no mahafahantsika manafoana azy mialoha ny afeno fepetra hitranga. Mifandraika amin'izay voalazana eo teo zay, satria tany am-piandohana ianao dia nilaza hoe misy inko ny fanentanana. Inona avy ireo karazana hoe fepetra na karazana torolalana na fanentanana na antso an'ny fahamailona ataonareo tao anivon'ny vondrana mpamonjy voina? Iny moa ny afo aloha raha iverena kely dia hoe ny voalohany indrindra aloha ny ankizy zavela rery ao an-trano hoe ny olon-dehibe ihany koa raha ohatra ka efa misy tsy fahafahana manao ny zavatra mahakasika ny afo na zavatra mety hitera-doza ho azy, aza vela irery izy ireny, fa mitera-doza, misy mandrehatra afo dia mitsangana avy eo am-pandrina izy, ohatra misy tsy fahasalamana dia tia mana rano izy dia nenjery izy rehefa avy eo dia nenjera ny rano main rano mangotraka posy zavatra mety hitranga, fa leo nenjera ny fatana ny tena grafy, satria tsy izy rery fa ny ankonana ray manontolo mihitsy no hiaran-doza, hiaram-boina amin'izay. Ny faharoa dia ny fampiasana ny afo rehefa holozana ny tokantrano na ny toeram-piasana, amarino hoe maty daholy ireo mety hitera-doza amin'ny fampiasana an'ireny herintsika ireny, satria ny loza angiza indrindra teto amin'ny tanànantsika dia nanomboka tamin'ny toerana tsy nisy olona nipetraka na tsisy olona nitazana, ary ny hiboka tao fa rehefa nisy hetroka be ny aigna zay vao nisy natazana taty ivelany. Ny fahatelo dia ny fampiasana n'ireny tarby ireny, mba aoka hifanaraka amin'ny zavatra ilainao ny tarby ampiasainao. Raha manao trano ianao aza mitsitsy any amin'ny fil, satria rehefa metsaratsara ny fiainanao dia hitombo ny fampiasanao an'io fitaovana elektrika io, ka sao dia any anaty rindrinanao any anomboan'ny firehetana. Ny farany dia reny fako reny, tandremo ny fandoroana fako, indrindrandrindra amin'izao fa andro somary mahamay izao, fa tena betsaka ny trano ny aran-doza noho ny fandorana fako. Momba ny resaka loza teraky ny rivotra sy ny randrotsakorana, ny hazo dia sady manome aloka atsika ny manadio ny rivotra eny amintsika,
fa mety enjera koa izy ireny raha mitoetra ankilaila de toa de miantso antsika rehetra mba hijery ny manodidina indrindrom-bato ihany koa tsy ny eny ambanina mpamarinana ihany nataorana izy tany iotsaka mipirofo mitohaka amin'ny tenda ny hitantsika de eny amin'ny faritra kady fotsiny ka aotsika samy hijery ny manodidina de hijery de hevitra hoe inona ny mety loza ina ny trano atahorana enjera manamorona ny lalana amin'ny ora tsy apoiziny ireny de mety miotsaka ka aleo ifamplazana mba hijerevana ihany koa ny fepetra azo raisiny satria ny fananana manatompo dia adidin'ny tompony voalohany indrindra fa noho izy manamorona ny lalam-bahoaka na manemotra ny fananan'olo-kafa manamorona ny fananan'olo-kafa de tokony isy ny fandrindrana amin'ny fandraisana andraikitra raha ohatra tsy vita ny fifampiresahana izay fandraisana andraikitra zay dia manana anjara amin'ny fahatongavana amin'ilay fandraisana andraikitra ny mpamonjy voina amin'ny tianantsika n'izay rehetrarehetra zay kolonela Razafy Manahaka tiana lehibe ny vondrona mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra ny vanim-potoana tena hoe mabetsaka an'izay firehetan'izay sy ny atotanisa ihany koa raha mety misy mahakasika n'le hoe maty an-drano na loza samihafa amin'ny fandraindraika amin'izany ny eto amin'ny tanànantsika aloha de tsara ny afantaran'ny rehetra azy hoe ny vanim-potoana ny maintany no betsaka ny firehetana manomboka miakatra izy ny volana aprila ary raha tamin'ny taona 2020 sy ny makany alohany de eo volana ho eo ny farany betsaka indrindra ny firehetana misy ny fiovana nefany raha tamin'ny taona lasa volana aogositra no betsaka indrindra ny firehetana zay natratra 2020 tamin'ity taona ity dia ny volana septambra mbola niakatra ihany ny firehetana 7 izy tamin'ny volana aogositra 7 izy ny volana septambra ary hatramin'ny alahady teo dia 7 izy tamin'ity volana ity mampieritreritry zany miezaka tsika mampihena ny firehetana fa na izany arany ny hafanana ny toetrandro zay ahiko mety misy fiatraikany amin'ny tsirairay dia miova le tranga zany hoe tsy ny atotanisa zany no milaza azy fa de ny fahamalinatsika no mampidina io salanisa io eto amin'ity tanàna ity ho an'ny mandritra ny rotsakorana indray manomboka volana oktobra misy atsika izao no betsaka indray ny olona hiaran'ny loza eny amin'ny rano amin'izao tsika miteny zao de eo amin'ny ray isan'andro ny olona maty an-drano miantso ny rehetra mba ahomalina bebe kokoa raha tsy hainao le rano raha tsy hainao ny milomano onao le famonotena ve mbola tsy miresaka famonotena tsika amin'izany fa maty an-drano fotsiny aloha ny antony nahafaty azy teny zany tsy mbola voavalitsika fa de maty an-drano misy tena endrik'olona le ilomano mihitsy miaran-doza ao amin'ny rano ao ny rano moa miakatra iny de mieny iny rehefa tonga amin'ny volana maritra eo isika fa ny resaka ao an-trano ny loza ao an-trano mandritra ny fotoanan'ny rotsakorana no tena miantso fahamelona amintsika tsirairay avy ny tany ahina iotsaka ny laka ny ranotsetsana indrindra moa ka mipetraka amin'ny toerana amin'ny avoavo ianao de ataovy antoka iray ny fivoahan'ny rano satria ny rano rehefa tsy omenao lalana de manombay lalana any amin'izay tsy tianao andehanana izy ohatra amin'izany ny tamin'ny 2024 teny Ambohimanarina nitatatra ny rano sy ny voaka nampiotsaka n'ilay tany nisy torak'izany ihany koa le hita eto Ankady Fotsy mbola ao an-tsainy maro ilay rindrim-bato ilay rindrina moa tsy manaraka ny fenitra amin'ny fanorenana ny nananganana azy fa nanampitrotraka azy ihany koa ny fivoahan'ny rano izay tsy tomombana na avonto ny tany tao ambadika ilay rindrim-bato ary nampiotsaka an'izany teo amin'ilay tranon'olona teo ambany olona 7 moa no maty tamin'iny fotoana iny mino fa amin'ity taona ity
mba ho afaka misoroka an'izany tranga rehetra zany tsika mba hahafahana manana tanàna voaro ny ain'ny olona ao anatiny. Raha misy tanora liana te hiditra ny vondrona mpamonjy voina, inavy ireo dingana na tokony ataona izy ireo? Ny fidirana ao vondrona mpamonjy voina dia natao ho an'ny tanora malagasy lahy sy vavy amin'ny sokajy taona 20 ka hatramin'ny 20 taona, manana ny diplôma farany ambany indrindra dia ny BEPC, ny ambonin'izay tsy verana. Vonona ny anao asa mitaky tanjaka mivatana zany, ary eo amin'ny fifananana izy dia mila mahavita milomano farafahakeliny 520 metatra. Tsy maintsy mahay milomano daholo ny mpamonjy voina sa hoe mizara le izy? Tsy maintsy mahay an'izay aloha. Rehefa tonga ao anatin'ny vondron'ny mpamonjy voina ianao dia manitatra ny fahafahana sy ny fahaizana milomano, fa eo ampidirana zany ao anatin'ny fifananana zany dia takina izay 520 metatra izay. Fa rehefa tonga ao mpamonjy voina, misy ny sokajin'asa, antsointsika hoe plongeur, ireo zany dia nofanina manokana amin'ny asa mifandraika amin'ny rano, ny fikarohana zavatra na olona lasany ambanin'ny rano, ny fanadiovana toho-drano izay lalindalina zany mampiasa ny bouteille de plongée ireny zany ny asan'ireo. Ireo zany mivelatra lavidavitra kokoa amin'ny resaka rano, fa ny mpamonjy voina dia miatrika an'ireo ataontsika hoe élément zany amin'ny teny, ny tany, ny rano, ny rivotra, ny afo dia atrehana ao amin'ny vondron'ny mpamonjy voina, akoatra ny fikarakarana ny olona amin'ilay famonjena ny olona hiaran-doza na tsy salama tapika eny amin'ny lalana eny, ny fitondrana marary amin'ny ankapobeny koa zany dia ataonay. Isorana ny lehibe ny vondrona mpamonjy voina eto Antananarivo tamin'izay resadresaka ny fanaovana tamin'izay tamin'ny alalan'ny colonel Razafy Manaka Tiana. Makasitraka tompoko. Misaotra betsaka antsika ny aino, mafisika ny laharana azahoana ny mpamonjy voina dia ny laharana 820 ary miezaka hatrany ny vondrona amin'ny famalina ny fangatahantsika amin'ny asa-pamonjena faran'izay haingana, mirary soantsika rehetra ho herendoza ary ho tsara fiomanana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Misaotra tompoko. Mandrapiresaka ao amin'ny fandarana manaraka andray ary ny ambarao veloma tompoko lahy. Makasitraka tompoko vavy.